Ka ny resaka zao hoe de tena tara lava tokoa ve le fitondrana sa absent mihitsy, mampatsiaro an'le fanontaniana hoe misy fanjakana ve eto, zay ny tonga hoe alohatsika anao ohatran'ny jeritodika kely hoe aiza ho aizy tsika zao manahoana ny zokobe Constant Ravelson no miara-dalana amintsika anao fintana sy resadresaka momban'ireo zava-nisy sy ny hoe toetra raha tamin'ity herinandro ity betsaka ny hoe zavatra azo resahana amin'ny akapobeany isan'ny hoe nisongadina zany tao anatin'ity herinandro ity mbola eo foana ny hoe raha ara-pahasalamana eo ihany koa fiomakomanana amin'ny hoe sateka ny jirama sy ny sisa sy ny sisa fa hoe ny somary manetiketika tonga dia ataontsika ny ambovonana hoe manahoana resaka tsinjodia ho an'ny vahoaka ahoana fijery zany amin'izao fotoana zao hoe aiza ny anteherana inona marina ny tokony atao eo anatrehan'ireo hoe zavatra mifamaofao samy hafa amin'izao fotoana zao. Salama daholo tsika rehetra aloha de tonga indray tia ny zoma rendez-vous araka ny lazain'ny namana teo betsaka ny raha tena miankina amanaina tamin'izay volana jiona volana jolay izay de ohatran'ny eo aloha mikatso miazoazo eo amin'ny satria tia moa fitondrana ampanina hafa indray zay ampanina le fitondrana rehefa tsy ampanina izy de tara lava ny zavatra mba mampalahelo fotsiny angamba sy manafotoana de le hoe rehefa mba lazainay fa fanapozinana de oka zay aina io raha misaiko madama fa ny akoatra madama fa ny akoatran'izay de mbola mikatso ao daholo ny raha lehibe rehetra jirama sao de hoe tsisy grevitsony de hoe vova ny olana amin'iny ny zao a raha miampy an'ity asa zay mba teny ataon'ny fitondrana fa izy moa tara lava ho asa indray zay mba teny ataony amin'ity inona ty le hoe akademiana sécurité ty zava-dehibe tena zava-dehibe io na io moa aloha mitokana KFC mitokana mpanendy akoho to zay ilaza zay manatsika satria ao anatin'ny fiarovana ny tanorazana fiarovana ny aina sy mifanana ny vahoaka de misy toerany lehibe mihitsy ty lazaina hoe académie de sécurité ty fa tsy maheno teny ianao amin'ny fitondram-panjakana ny mpanara-baovao sasany no manao hoe fanga azo atao zany fanga zany sao de paramilitaire zany zany mila valany daholo any amin'ny firenekafa misy lalàna hoe tsy azo atao ny lasa sokajenao endrika hoe fananganana milisy ny sisa fa tsisy valana zavatra amin'ny parallèle amin'ny hoe tafika ara-dalàna lay izy ary misy karazana hoe fampiasana basy moa ao anatiny lay fanofanana tsiaritra reny fa misy karazany fa tsy ny basy reny ihany ange ka ny resaka zao hoe de tena tara lava tokoa ve le fitondrana sa absent mihitsy, mampatsiaro an'le fanontaniana hoe misy fanjakana ve eto, zay ny tonga hoe alohatsika anao ohatran'ny jeritodika kely hoe aiza ho aizy tsika zao manahoana ny afa mety somary mifandraika kely amin'izay tao anatin'ny filakevitry ministra farany teo ihany koa nisy fanalana tompona andraikitra ambony zay somary miteraka hevitra hoe manahoana satria raha ny fahafantarana azy zany de hoe olona akaiky ny mpandraraha lehibe anankiray mitazona toerana stratégique amin'ny lafiny ara-toekarena ka asa hoe misy fifandraisany ve zany amin'ny hoe lonolony politika ohatra na salana eo ange rehefa mbia zany zao ampifandraisiko amin'le resaka momba ny jirama ndray mandeha hoe any amin'ny fitaterana ny solika very andalana ny apatelon'ny apahefatry ny solika taterina fa ny ambony ihany no tonga any amin'ny jirama zany zavatra mamperitreritra zany rehetra zany ange ny eto amintsika angamo mba mihevitra hoe nazava na anamarina an'izay tendrena sy zay sorona le miala koa moa tsy misy miala tsitrapozany mihitsy na de fa maty zao ary ny olona ny ao amin'ny fahasalamany zany fa maty ny olona efa ampolo ny maro zao amin'ity kipozipoziny ity maty ny olona de maty ny olona amin'ny valana retina tazomoka
zany biaba any fahasalamam-bahoaka eo ihany le ministra izy anga milaza zinona fa ny olona vondray no menatsiny ka raha misy ny mpanao gazety manao fanady adina alao mba avoakany zany resaka hoe fanalana iny ty fanalana tompona andraikitra ambony zany de alao mba avoaka ny ahitana eo ity fitondrany ty nge rehefa miteny ianao mamoaka zavatra ianao zay izy vo midaroka hoe tsy mariny zany de any amponja le olona ka izy tsy mamoaka arika raha vo tsy fitondrana nge no miteny de iny no atonga ny olona iadevitra ny amy raharam-pirenena fa ny azy zany de ohatra nyty le hoe fanampizinana de oka zay mangina ny vavy lizy lasa ohatrany hoe endrika crise am'izao fotoan'izao ny resaka fahasalamana ary mahenontsika tompona andraikitra ara-panjakana samy hafa zany ampitenenina ao anatin'le izy hoe tena miteny aminay impony ve izy ireny sa ampitenenina manahoana ny mety hoe ho fandraisan'ny olotsotra ny vahoaka ny tompona andraikitra tahaka an'ireny izay ohatrany hoe sanatria lasa mandrehitra afo manamaivana n'lay zavatra mitranga tena hoe aizany toerany manam-pahaizana zany am'izao fotoana zao Andriamatoa Constant Ravelson tena hoe mbola mitazona n'lay tena lalan-tsaina araka ny tokony hoe tsy hoe nianianana sa sanatria ny vava ohatrany hoe lalaovan'ny mpanao politika sy ny mpiaro seza amin'ny ka eo tsika no manam-pahaizana de ahetry asina mihitsy eto amin'ny firenetsika amin'izy efa trany amy covid nge de la voix de 100 mètres zany hoe zay teny manjaka ihany no tetehana hoe tia no teneniny manam-pahaizana ary indraindray ny manjaka raha ohatra ny miseho azo manana fahaizana mihoatra noho ny fahaizana namoaka ndrendresaka tamin'ny covid reny zao koa zao taty amin'ny ka mihetry asina tsika menakavy mihetry asina le firenena manontolo ahoana moa no lazaiko hoe mihetry asina io le atao amin'le madinika sy marefo le atao amin'le malahelo ihany le vahoaka malahelo le mahantra indrindra mitovy am'izay ihany ny atao amintsika menakavy fa zao ny zavatra mampalahelo le mba manaranaraka raharam-pirenena le mba mahita kely amin'ny politika sy ny sisa rehefa tsy miaraka ampitondra izy rehefa miaraka ampitondra izy de mamono asina n'le vahoaka madinika aloha le vahoaka malahelo sy marefo zao ny dikan'izay ohatra ny ataon'ireo olo reo fa hoe fahanana de zay kibo fotsiny zany ny everany an'le malagasy marefo eto amitsika kibo fa de rehefa iny ny vary kely iny ny anina kely rehefa amin'ny fotoana sasatsasany de zay fa ile fomba fitondrana mamelona ny fanahan'ny olona te hiavo tena le mahatonga ny olona aleony miasa to zay mangataka mahatonga ny olona mba mitsangana maizy azy fa tsy miandry vary tolorana de rehefa ry amin'ny fanaovana didy amin'ny fianakaviana fanaovana didy amin'ny tany amamonina sy ny sisa ianao tsy misy ary amin'ny fampianaran-jazy ianao tsy misy zany hoe olona tsy asiany fanahany mihitsy zany tsy asiany asiny mihitsy hoe mba ho afaka hiavo tena de tsika mihevitra zay zao nataon'ny mpitondra fa le aty ivelan'ny fitondrana koa loza fa tena manivaiva sy manao tsinitsinina an'ireo vahoaka reo tony le fa karamaina amin'ny vary 5 kilao tony le sala am'izao zany hoe ny rotota zany samy mamono hasina an'le madinika sy marefo mitovy ny ataony ianao tsy manao tolo-kevitra kory hoe zao ny iavotatsika ry madinika sy marefo fa de hoe reny nefa zany rehefa maresaka mialatsiny fomba filazany azy moa de hoe ny ambany tanàna raha eto Antananarivo fa raha ny amin'ny faritra hafa de akoraina sy afokainy le aty ivelan'ny fitondrana mihitsy reny vahoaka reny zao anefa ny zavatra loza ianao io mihitsy raha mpampianatra ianao
na miaramila kely ianao na zandary kely na dokotera ampiasa fahasalamana ianao io mihitsy ataon'le mpitondra ohatr' zay ko asainy mivarotra fanahy ianao baikony ianao tamin'ny fifidianany reny misy député mibaiko inona mo ty tsy direnina inona ty mibaiko aty amin'ny fari-pitondrana ny fanabeazana momba ny fifidianana safiditra biasa-panjakany anareo raha tsy mifidiny ka zay lay sarymitranga hoe miamy rehefarehefa lay fitondranany raharaha-pirenena hatraminy hoe olona ray aman-dreny sy ny sisa ohatrany amaivanina ny manampaizana omena tsy omena ny hoe toera tokony isy azy ka ahoana naftakarana n'le ady hevitra ao anatin'izay verenako mihitsy le manampaizany zay manko niainga tary am'le marefo indrindra tamintsika le lazaina classe moyenne zao zany tsy de hita tsony manahoana mbola misy zany ny takatsika menakavy zao nge tena nanjanakitsika ary any amin'ny université nge de efa heninareo le tany taizy iny Tomasina Samazangy iny le lasa terena hanao kolikoly raha-pananahana ny mpianatra eny amin'ny université efa nisy enquête ndray mandeha betsaka mihitsy ntananareo efa nisy fanadihadiana mikasika zay le karazana viol mahazo an'le vaoka madinika verina fa tsisy fanahiny fa kibony fotsiny sisa iny ko mahazo an'le classe moyenne ny tena marina zay mahazo atsika menakavy zay ny mahazo atsika ka le manam-pahaizana nge eritrereto hoe le mpitondra mihitsy ange no midikte le mpitondra mihitsy no mametraka hoe zao no izy de eo le manam-pahaizana zany hoe ahoana anao sa ho faty reny be emotra ho faty ray be de voatery mody mangina fa le miteny na ianao miteny zavatra tena fandona am'le lazain'le mpitondra satria milaza ny marina ianao de asa zay otoen'iny na ianao de mijokojoko manamafimafy an'zay lazain'ny mpitondra jereo fotsiny momba ny base tuléar takan'inny zay ny mahatonga hoe tsara amitsika no manao jery ndray mandeha aloha androany hoe aiza ho aizy tsika ty zany de efa firenena efa verezana efa tsy misy fanahy mafirenena azy tsony jereo no nataon'le momban'ny raharahambahiny zao rehefa avy nanao an'le tary amin'ny mamenatra nge tary am'le nosy ny tany 14 juillet tsy resako tsony tary am'le nosy ianao mandeha mitarika délégation iady ny faritra amin'ny tanyrazanao zay tsy nasianao anarany zay tsy nasianao manam-pahefana amin'ny tompona ndraikitra amin'ny akory nefa ianao no hoe masy mandidy amin'io hoy izy ny ONU zay tsy nasianao akory zay zavatra hoe tia ny fady amin'io tany io tsy azo atao tompo-pamarana io tsy azo atao an'izao io lasa ianao mifampiraharaha momba an'izay nosy efa tsy nasianao fanahany tsony ko tsy nisy fanahy mafirenena masy mandidy azy tsony am'le nosy fa ianao le mitarika délégation mbola mandeha miona am'le ministre vazaha miara misakafo tsy de maninona loatra fa anaovany vazaha zay ratroka hoe ina antediavinareo famatsinana tetezam-bato zao mba tena mba ilainay fa mijaly zay amin'ny électricité reto koa mba tediavinay aminareo vazaha j'ai l'honneur vazaha nefa ianao lehibe na délégation raha fitinina zany tsy nasiana fanahany tsony mihitsy firenetsika manomboka any an'le madinika marefo indrindra atraty amin'le mamasy mandidy ny firenetsika mihitsy ny filazan'ny sasany azy moa le hoe fiandriana-pirenena mihitsy mikasika ny tanytsika manontolo ny manam-pahaizana anisan'ny voaosy am'zany zanakitsika zay mba mitrandraka ho manam-pahaizana tsy afaka mandeha amin'ny miaraka amin'ny andrareo any andafy any fa mianatra eto voan'ny chantage sexuel de le classe moyenne ny mpampianatra ny mpiasa-panjakana madinika sy salatsalany de afa vofoana
zay le nilazako tary aloha hoe ny vahoaka malagasy ohatrany hoe sanatriva zany very repera miresaka ianao hoe ny na ny arian'ny andaniny na ny arian'ny akelany ohatrany samy mampirefarefa le izy ka inona iza sisa no antenainy vahoaka malagasy mba hoe tarika azy any amin'ny tena hoe aty ny lalana fa atsika miavitra ny fanjakana rahana mahita zany hoe tsy tazana amin'ny fotoana ilana azy a naindray lasa ohatra hoe manana endrika fanjakana spectacle izay lay hoe ahoana inona no zany lalana zany tena hoe afahatsika mba hoe mampiakatra mbola amin'ny 25 mbola anao spectacle any any aninona moa ty le faritra vaovao ty Mbatsoa moa mbola anao spectacle andray avy nanao tatsy Sainte Marie nitsangatsangana ka izay ny eto amintsika eto ino moa de fa fanjakana spectacle vitrine panneau publicitaire zay le fanjakana ketriny io vava sy hoahoa no alefa sisa tary aloha taringa ohatran'ny sasatra ihany le pepagnan' le hoe oeraoera fa marina nge le hoe oeraoera fa eo am'le tena raharaha tara lava ka hoy ianao hoe inona ny vaolana iza no hitarika ny mitarika misy hoe foana isaky ny sokajy misy atsika fa ny zavatra tsara velominy eto amin'ny firenentsika ngamany a de zao mamaly any an'le hoe iza no hitarika very repera ny repera de ny fiainantsika tsirairay aby eo amin'ny sehatra misy atsika eo amin'ny fanabeazana venao de ao ny jereo tsara hoe noverezina fanahy sy natao nasaina mivarotra fanahy ve nareo amin'ny fanabeazana any amin'ny sapandrara isan-karazany any amin'ny fahasalamana ianao ve de le nasaina an'le nanao hoe asehoy de mipôzy fotsiny ianao eo amikaiky ny scanner sy ny échographie fa rehefa aveo alatsika eto fa afindrany amin'ny hôpitaly hafandray angalana sary de asaina nanaiky an'izay ve nao any amin'ny foloalindavy ianao na gendarmerie ahoana ny fanerenanao hivarotra fanahy tany any amin'ny ministère isan-karazany ianao any ny reperatsika zay ny mahatolom-bahoaka ny tolom-bahoaka le vahoaka no tompon'ny repera mahita hoe tsy anasa venao zay anakaray ny hoe iza no afaka hitarika iza no afaka anampy angamany dia ny mpanao ny mpivoy serasera ohatra zao mpivoy resaka ohatra zao ny gazety raha ty tanindrazana marina ny mpanao gazety ny radio sy ny télévision isan-karazany tavaveryntsika afaka tonga de mandray antso nresaka tsika teo efa misy aoary tonga de raisana miaraby mirabanareo salama miraban'ny mpanotra de miraban'ny arevatora Wilson Constant salama tompoko fantanina petraka mampianatra velo le famakafakanao tena tsy hoe mahafinaritra fotsiny fa tena mahasoany vahoaka malagasy fa mifantaniko de zao hoe inona re tokony atao tokony asina lalàna veto amin'ny firenentsika amin'ny volana zany hoe olona manao hoana no tokony tonga firenena hoe olona manatraikefa ohaohatra zany hoe mianatra tany hoe mianatra tsara mihitsy am'izay fotoana zay mantsy mba mahafaka mitonga firenena fa tsy hoe olona budgéterie ianao de mitondra firenena hoe manambola ianao de mitondra firenena nefa tsy hainao le mitondra firenena teratanteraka le hoe ohatrany hoe miompy sanatria zany hoe ohatrany hoe miompy biby zay sanatria tsy mampitonga ny olona amin'ny biby ohatra hoe misompina fotsiny soa de rehefa matavy de amidy ohatra zay hoe ny atao an'ity vahoaka malagasy ty omena sakafo fotsiny zany tena tenytoetika vahoaka mihitsy tena misy zany tena hoe misy saina fa mana-saintsika fa mila mandiny tsika nataon'Andriamanitra saintsika fa tsy ohatran'ny biby sanatria ka ho fenona vary fotsiny tsy boaraka amin'ny tenin'ny vahiny de am'izay fotoana zay de tsy asy ianao tena marina de nitakina amin'ny mpitondra ty asy takila mpitondra zay mpitondra rehetra mihitsy zany de mba hoe miasa ho afiraka Madagasikara fa nypolitasa zany sady ianao zao tamin'ny fotoana androny ty mpitondra ty zany de nandorony amin'ny ny orinasa teto anisan'izany ny orinasan'ny filoteo aloha maro karavaromanana afaka mbola afaka miverina ianao avy eo tonga de afaka ny ahoana ty atany
Allô? Awary, tonga raisana aloha de ty zasika feo. Salama e. Ena. Salama tompoko. Tiako tenenta kely fotsiny tsy hoe ady avitra miresaka teo fa tiako tenenta kely mba miangavy anareo mpanao gazety raha miangavy an'le malagasy an'ireny vorona. Ohatray. Miangavy an'le vahiny io miarava an'le vahiny aloha azafady. Salama tompoko. Mba enoy ny tonga ny tiako tenenina azafady de le hoe diplomatie. Io ny fandehanam-pirenena io misy le constant azafady. Ahoana izy nga mba atao asio ankety parlementaire raha io tena mba fanadina fa namidy miriry io marina na hoe efa niasineny io sa mbola malagasy mba asio mangarahara olo hoe fa de tady tena manao zay saim-patany tena matipitra dimanjato na io aloha de tonga de miasa anao zao de tonga de vetivety de tonga de 30 secondes tonga de tena fa mba asio mba mandavana na mba efa tsy manambany ny zava-misy eto Madagasikara masy mbopa-kety parlementaire oa olona patrimoine malagasy izy zany teny malagasy zany de lafa hoe afinenina paritageraky saino malagasy mba tena mba miangavy raha fa tena lasa an'le olona rehetanana tena 50-50 no mazala tera-tany vahiny an'le teny malagasy tena masarabade miangavikanao hoe olona vahiny misy le constant fa ilavio reo ity député mpamoatra reo raha mba atao ankety parlementaire fa raha député amin'ny mpamoana fanjakana raha moaka io fa titolana azy fa mazay raha ngamba anao tena very tsika malagasy efa potika vira vahiny moa izy nipodiny tena zay zay tsisy amin'ny malagasy 100% virama de mba mila anao ankety parlementaire politiquement amin'ny malagasy 100% fa aniasinenina dabo izy da zay raha ngamba misoka betsaka masina reo ya makasiraka enao manko zao manatena enquête parlementaire tsy amin'ny téléphonie ihany resaka tsika teto tamin'ny heriny a misy firenena tena mahasamikapoka mihitsy an'le opérateur reo rehefa misy mipika tsy amin'ny cahier de charge ny fanarahana tsy amin'ny obligation ama zavatra eto amin'ny firenena an'le izy misy zay fanamariana kely fotsiny efa nisy enquête parlementaire mikasika an'ireo tambazotra tserasera eto amintsika reo orinasa tserasera moa zany fa reny hoe nangina tsy nisy toy antsolo izy veriny eo amanko sady mamaliny an'le namana teo aloha zay tsy voavaly momba ny hoe olona manahoana ny tokony mitondran'ny firenena le enquête parlementaire misy karazany ohatr'olo izy misy ny sasany a lasany alika vao manangom-bato tamin'ny taona firy izy iny zao nisy an'leo napiditra fitaovam-piadina teto nisy an'leo nandripaka gadra tao farafangana moa sa farafangana teto efa any zany a zay ry zalahy vao mody manao hoe ny tao amin'ny Sénat izay raha tsy diso a tamin'izany fotoana zay vao mody hoe anangana enquête parlementaire ny enquête parlementaire akoatrany hoe lasany alika vao manangom-bato ndraindray na efa mitsangana eo tsy tapopoka zay nalehany ny antony tsy otra ny antony mandidy tena tsy misy fahefana hafa afaka tsara sy manafay azy fa ndraindray le parlementaire ary parlementaire nge zao no mampandamoka an'le haute cour de justice ao amin'ny assemblée mampandamoka an'le haute cour de justice ny assemblée atsika zany a de ohatra atsika rehetra ohatran'le resako tamin'ny fetim-boany teo ihany a very fanahy tapenana mihitsy ny fanahan'ny assemblée ianao tsy maheno ny assemblée a miteny an'izany hoe zao no tena andraikitray fa mpilivava fotsiny ny président ny assemblée ingea izy ndray no mametraka hoe andamosinao ny ateny meravirena président zay andamosinao ny ateny mera tsy misy zany a fahefana masy mandidy am'izay tandrify azy eto na ny fahefan'ny parlement na ny fahefan'ny mpitsara fahefan'ny fitsarana tsy misy fa taingena n'le mpanatanteraka daoly de miverina am'le akara hoe olona manahoana no hitondra fandraiky am'izay mivaliny na olona aiza moa misy anjely vao milatsaka eo ny ataonao fa mba misy ihany hoe farafakeliny hoe olona voasedra hita sedra teo amin'ny fiainan'ny firenena sy ny sisa ary zay ihany ny ahitana an'le izy hoe tondra hoe afaka mitondra sy ny sisa anyvelany ihany ara olona mandalo amina école d'administration goavana mipopoka be matanjaka be am'izao tontolo zao fa tsy alehany ko rehefa mitondra
fa ny azontsika atao de zao ihany hoe atsangana samy ho masy mandidy eo amin'ny fahefany aby ny fahefana mpanao lalàna le parlementaire zany afaka mifelaka tsara mihitsy ny mpanatanteraka fa tsy hanao ohatran'ireny hoe tsay kristian efa dakan'ny parlement teren'ny président ihany ijanony eo ny fahefa-pitsarana ny fahefa-pitsarana de io raha mahita io so de mampigadra eto raha miditra tsiprieny fa io io mifitsarana io tena masy mandidy amin'ny marina sy ny rarina sy nitsiny tandrify azy fa izy ka raha misy zany am'izao tsika miresaka izao ny zavatra faobe tsy ahitana tsony hoe zay mitondra eo lasa tsy maty manota lasa baranahany zay ataony fotsiny lasa vitrine publicitaire fotsiny le fitondrana raha tediavitsika ny hoe hiala am'izany dia takitsika ary ataotsika zay ahatonga nyle samy masina amin'ny fahefany aby séparation des pouvoirs ozy ny fitenenana de misy teny farany ty tena goavany ty ny fahefan'ny isa-paritra ihany ko olona voafidy ny mitondra isaky ny faritra reny mahalala ny mety any amin'ny faritra misy azy fa tsy hoe lalovanao ny ray mivory atsy a Sainte Marie de lalovanao ny ray mitsangatsangana sy mijery zay mahasoa koa aria niny ty tsy zay akory io fa ny fitsinjara-pahefana tompoko tena ao amin'ny ain-dehibe tsika mihitsy io reny afaka manitsy azay mpitondra rehefa tsy mamely mitondra zay angamba ny valin'le hoe olona manaona ny tondra valiny olona manaiky sy makatò ny fahefana samy hafa eto ary manaja ny faritra manome fahefana ny faritra